Koko daholo ny Zanagasikara live ndray tsika menakavy de tonga de vavany ty fa tsy mila resaka lava be de hoe tsara nga tena tsy mety fontaine mihitsy fa ahoana amin'ny ankapobeny ny fontaine de ny hoe ny vehivavy ngeza aloha iny zany mora fontaine, ny somary kelikely de miankina amin'ny fahaizan'ny lehilahy, tsy ny vehivavy akory mampatonga le fontaine fa ny fahaizan'ny lehilahy milalao vehivavy. Aiza lisany? Ny an'ny lisany maky apiditra bibity fotsiny de samy miala. Lisany tsy mahay milalao vehivavy efa be dehibe zany torohevitra natoroko any alohany de mbola tsy mianatra lesona foana lisany. Atahoana zany le milalao fory. Raha ohatra zao lahy hoe miaraka amin'ny vehivavy anankiray androany ka io ange elahy zao tsy mahafantatra le hoe mba tonga ve ilay orgasme le vehivavy. Matony vehivavy zay miaraka amin'ny lahy de mba mazoto koa izy mba ilely mba te hanalaza mba te hanara-po ho akafafina mitovy amin'ny lahy. Elahy nefa maimaiky be fotsiny de tsy izay ny atao zany. Ny ankamaroan'ny vehivavy de hoe mba te hanalaza ihany koa ka atahoana zany le milalao fory mampatonga vehivavy hoe ho lasa fontaine. Ho averiko indray zany le point G eto amin'ny live-tsika eto de amizay mba mahay lisany ity zany le point G ohatra zany le lavapory de atao lisany ahoana zany manao ale izy. Tsy voatery aloha zany le hoe eo amin'ny le point G ity zany le lavapory. Atahoana ny mampiditra le bibitiny elahy ao, tsy ny bibity no miditra ao anatin'le izy ahitana le point G satria bibitiny elahy rehefa miditra de manao ohatran'izao. Tsy izay le izy mivoaka sy miditra mivoaka sy miditra. Tsy ihany le tokony hijerena point G fa miakatra kely ato ambony ato miditra de miakatra kely ato ambony ato ny point G. Atahoana ary zany mijery ale izy ny ratsan-tanana no miditra any. Le vidéoko tany aloha tany zao hoe ny tanana miditra de fetreretana isy le tanana rehetra tsy izay. Ratsan-tanana no miditra any. Tsara kokoa zany le ity fanondro ampovoany ity le izy. De rehefa ampidirina any le fanondro lahy de le molopory eto amin'ny ambony eto no ampidirina moramora ny tanany elahy. Elahy zany sady milelaka le eto ambony clitoris eto no mampiditra moramora ny ratsan-tanany elahy any anatin'ny lavapory. De tsy maintsy fantatra elahy hoe midona ary amin'ny farany ary le ratsan-tanany. De rehefa fantatra elahy midona eo le izy de apakarina moramora amizay lay ratsan-tanany elahy avy eo. De rehefa eo elahy zay elahy vao manetsiketsika ny ratsan-tanana atao ohatran'izao etsiketsika ohatra le ratsan-tanana eo ambony eo. Tsy maintsy fantatra elahy hoe misy karazana bouton kely. Bouton zany misy ohatra midongona kely zay ao anatiny eo de izay ilay point G. De rehefa mahay milalao an'io elahy de tsy maintsy lasa fontaine le vehivavy. Tsy voatery hoe matavy fa ny kely ihany de mety ihany koa. De afaka esorina elahy rehefa avy eo le izy. Afaka rehefa avy eo le izy afaka esorina elahy. Fa rehefa hoe eo zao elahy milalao an'le point G eo de aza avoaka ampidiry tsy averina tsy avoaka ampidirina lava be ohatra fa manjary marary le lavapory fa somary eo amin'le ratsan-tanany elahy ary anatiny ary ihany zany no manetsiketsika an'le izy de lelany elahy le milelaka clitoris eto ambony de izay fanaovana anazy. Raha tsy tiany elahy zany ohatra hoe le ratsan-tanana ray ohatra hoe reraka be elahy de afaka atao le tanana anankiroa indray. Ratsan-tanana fa tsy tanana, ratsan-tanana anankiroa de atao misosa moramora aty amin'ny ambony ohatran'izao le izy de rehefa tonga ambony eo rehefa tonga ary amin'ny faratapony midona ary amin'le tranonjaza ary amin'ny farany ary de apakarina ambony ohatr'izao ny ratsan-tanana elahy. De eo indray elahy manetsiketsika ilay ratsan-tanana ohatran'izao. Etsiketsika ohatr'izao. Reraka be elahy manao le ratsan-tanana de somary atao miakatra kely ambonimbony ohatran'izao fotsiny le izy avy eo de izay fanaovana le izy. De lasa fontaine le vehivavy rehefa avy eo. Ary io ny orgasme vehivavy ny tsiry vavany vehivavy na hoe impolo na indroapolo ny tonga de tsy misy olana mihitsy iny fa afaka tonga foana raha ohatra hoe tonga le izy de afaka miova place indray anareo roa avy eo miova place hoe mandeha findra kely ery indray aloha fa eriny tsara de miova kely indray anareo fa tsy voatery hoe eto akory de izay fanaovana anazy.